taranja fototra atletisme fidinany tomponakany Madagasikara zay nitaterahana nanomboka ny zoma teo ka ny farany androany reo sokajy zany moa zany no andeha voalohany tamin'ity faninanana ity satria amin'ny herinandro avy zao indray ny sokajy sokony atleta efajato mahery no indray anjara tamin'izany faninana zany avy amin'ny ligue-paritra roa ambin'ny folo raha hoan'ity sokajy zany reny ity aloha dia misongadina ry zareo atleta avy any Atsimo Andrefana. Mbola misongadina ny atleta avy any amin'ny ligy Atsimo Andrefana nandritra ny fidinan'ny tompontakany Madagasikara sokajy zandriny minima lasivavy ary ny sokajy kade sy kadety ry zareo no nandrobaka ny medaly volamena betsaka indrindra nandritra ity faninanana ity. Atleta 27 avy amin'ny ligue-paritra 12 no niatrika izany faninanana izany. Toy izao ary ny vokatra teo amin'ny 100 metatra kadety Razana Malala Yolande avy any amin'ny 3 Atsimo Andrefana no vonahazo ny larana voalohany 13 sekondra. Larana faharoa Randry Nirinaarso Marie Asteteny Diana 13 sekondra fa ny photofinisme no nanavaka azy roa ireto. Larana fahatelo Ratsonandrasana Edmondine avy any amin'ny Aspanatony Toliara 13 sekondra sy 3 pahazatony. Teo amin'ny sokajy 100 metatra kade tompontakany Madagasikara Rafidy Malalana Rindra avy eto amin'ny Tafa Analamanga 10 sekondra sy 5 Larana faharoa Mikael Ronaldo avy amin'ny Asovira Boeny 12 sekondra sy 2 Larana fahatelo Patototso Asovira Boeny any 12 sekondra sy 2 Teo amin'ny 400 metatra sokajy kadety larana voalohany Rakotobe Faramanana avy any amin'ny ASSGN Boeny 2 minitra 2 sekondra sy 12 pahazatony. Larana faharoa Raentso Lalatina ABCA 2 minitra sy 2 sekondra sy 20 pahazatony. Larana fahatelo Zafindralako Clorita avy any amin'ny Askitiny Tomasina 2 minitra sy 2 sekondra sy 20 pahazatony. Teo amin'ny 400 metatra sokajy kade kosa indray Benandro Sylvain avy any amin'ny 3 Atsimo Andrefana 20 sekondra sy 15 pahazatony no nahavosotra azy tompontakany Madagasikara. Larana faharoa Rakoto Arvelo Tahina avy eto amin'ny 3 Analamanga 15 sekondra sy 17 pahazatony. Bezara Jean Robert avy any amin'ny STTA Diana 15 sekondra sy 70 pahazatony. 2 metatra stipla sokajy kade larana voalohany Ratea Somanampiso avy eto amin'ny 3 Analamanga 9 minitra sy 13 pahazatony. Larana faharoa Rakoto Mivaritra Louis de Gonzaga 9 minitra sy 17 pahazatony. Toto Zibien avy eto amin'ny Tafa Analamanga larana fahatelo 9 minitra sy 17 pahazatony. Teo amin'ny viky miakatra sokajy zazavavy larana voalohany Rasonatenaina Ivety avy any amin'ny Ajat 2 metatra sy 5 larana faharoa Anova Landraza avy any amin'ny Asponato rehefa natsambikina 2 metatra sy 7 ary larana fahatelo Raharso Asina ACCIV avy any Loatra Mangoro rehefa natsambikina 2 metatra sy 7. Teo amin'ny vikina intelo metona na ny triple saut sokajy kade nahazo ny larana voalohany vosotra tompontakany Madagasikara Randrianambinina Erzo avy any amin'ny Consarom 52 13 metatra sy 20 no tsambikina vitany. Larana faharoa Samson avy any amin'ny Aspanatony Toliara avy any Atsimo Andrefana io natsambikina 12 metatra sy 30 ary ny larana fahatelo dia Lavy Manana Zif avy any Toliara ihany avy any amin'ny klubany Ajat zany natsambikina 12 metatra sy 20. Teo amin'ny fanipazana Fonjamby sokajy kadety kosa indray nahazo larana voalohany Ramanantena Soa Dominika BCA natatsipy hatrany amin'ny 10 metatra sy 5 ary larana faharoa Rasoany Menjanary Anisety rehefa natsipy hatrany amin'ny 7 metatra sy 9 avy any amin'ny Aspanatony Toliara kosa indray izy. Ary larana fahatelo dia Rahery Fenomanana Clorita avy amin'ny 3 natsipy hatrany amin'ny 7 metatra sy 2 Atleta iray avy any Atsimo Andrefana kosa no voaporofindry zareo avy eo amin'ny federasiona fa nanao osika tamin'ny taona atao aorian'ny fanamarinana teny anivon'ireo mpitsavo teny amin'ny Asiera. Miezaka zany zahay miezaka ny Sierra fanampy miala taona
misy moa zany ny principe sy procédure am resaka lataony io a, na le ankizy zany misy mitory na le ankizy ipetrahana ay na zany a tonga de hoe ny telo voalohany rehetra mandalo an'le test de miankina amin'ny sabidin'ny mpikarakara zany ny zavatra ka de zavatra ny chômage zany misy mitory le atleta de niporofona tany amin'ny hôpital Ravoahangy de tato izy. Ho andro zareo le tompony ankizy a somary nanambara ihany izy hoe ara-dalàna ny taratasy amin'ny taonany kanefany raha manana fanapahan-kevitra ny fédération ny amin'izay hoe ampadalovina test zay de hafa ny vokatra. Inona zany ny tena narahana le test avesa lay taratasy ara-dalàna n'le taonan'le ankizy. Tsara petraka zany a fa ny direction technique nationale ny fédération malagasy d'athlétisme tsy afaka mitory officier de l'état civil satria ny maire olona voafidim-bahoaka tsy andraikitray manenjika an'izay koa fa nefa aty amin'ny resaka physiologie sy ny science zany a de afaka manaporofo ny science sy ny fandrosoana fa nangala taona le ankizy no zany mitombona iny satria taratasy a samy afaka manao taratasy daholo am'izao hoe raha malaky aza mangataka ny fanjakana mihitsy hoe inona na mangataka mba afaka manampy ny fédération ve ny fanjakana raha misy lalao ny taloha ohatry zao a satria lafolafo le manao le test hoe mba mangataka sponsor amin'ny fanjakana ny gouvernement mihitsy ary maninona moa amin'izay resaka ataon'izay hoe am'le frais le manao le test zany mba hoe mety atao gratuit hoe le izy mety tsy zahay amin'ny athlétisme ary mila an'io a fa mety misy taranja hafa mika de zany mba hoe hoan'ny fiarahamentany rehetra le izy fa resaka taratasy zany a miala tsiny aloha fa en bonne de forme tokoa en bonne de forme ny taratasy fa raha mijery ny ekizy a natonga an'le réclamation de rehefa tena porofona tany amin'ny médecin légiste atao amin'ny hôpital Ravoahangy Endrana Valina le izy a tena voakorona nihoatra lavitra 17 ans le zaza efa tsy zaza zany izy. Inona zany misy azy hoe zany latsaka sa inona zavatra normalement ny délégué technique sy ny directeur de compétition directeur de la réunion manao ny tatitra ny amin'ny commission ny fédération malagasy d'athlétisme dia misy commission na conseil discipline zay taritiny général anay de zareo no mamoaka ny sage a mifanaraka ny texte ny AF sy ny texte réglementaire masana zay. Nambara ny tompon'andraikitra avy any Atsimo andrefana kosa nefa fa ara-dalàna ny copie naterahany ity atleta ity. Hoy teo zany zay fiafarany ity raharaha ty fa mitoy ihany ny dingan'ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'izay taranja fototra athlétisme izay ka amin'ny faran'ny herinandro dia ny sokady junior sy ny senior indray no hiakatra kianja.